sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Hainao ry Tompo ny feoko miantso anao, tongava amonjy ahy, aza manary ahy, aza mafoy ahy ry Tompo Andriamanitra mpamonjiko. Faly miarahaba atsika agnatin'izao alahady fa 12 mandavantaogno izao. Ny lohahevitry aroson'ny eglizy amintsika niany ty dia ny hoe miantra sy be indrafo Andriamanitra. Vaky teny 3 no aroson'ny eglizy hodinintsika sy iainantsika amin'ity andro niany ty. Ny vaky teny 1 dia boky faharoan'ny Samuela amin'ny toko 12. Ny vaky teny 2 dia taratasy ny masondary Paoly Apôstôly ho an'ny kristiana tany Galasia amin'ny toko 2. Ny vaky teny 3 dia ny evanjely masina soratan'ny masondary Lioka toko 7. Koa anday ary atsika ivavaka iaraka itandregny ny tenin'Andriamanitra. Amindram-po tsisy fetra no atolotrao ho anay riray, maty ho anay Jesosy zokinay, ampody anay ho any aminao ianao Jesosy. Amindram-po varavara masina ho anay, andresenay ny fahafatesana, idiranay mitena fiainana. Navelan'Andriamanitra ny lokao ka tsy ho faty ianao. Vaky teny masina voalohany boky faharoan'ny Samuela nalaina tao amin'ny toko 12. Tamin'ny zanandro zany hoy natana tamin'ny Davida, izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra Israely, nanositra anao mpanjaka amin'ny Israely aho ary nanafaka anao tamin'ny tanan'ny Saola. Ny tranon'ny tomponao nataoko teo ampifoanao, ny taranak'Israely sy Joda natolotro anao, ary akely loatra izany mbola ho ampiako izao sy izao koa. Ka nahoana no nanamavo ny tenin'ny Tompo ianao, fa nanao zay ratsy teo masony. Ioria itenianina nasianao sabatra, ny vady nalainao vady, izy no vononao tamin'ny sabatry ny taranaki Amona. Ko ankehitriny no ianao nanamavo ahy sy naka ny vadin'ny Ioria itenianina ho vadinao, dia tsy ala amin'ny taranakao mandrakizay kosa ny sabatra. Dia hoy Davida tamin'ny Natana, nanota tamin'ny Tompo aho. Fa ho kosa i Natana tamin'ny Davida, navelan'ny Tompo ny elokao
ka tsy ho faty ianao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Sambatra izay afakeloka sy voavela ota. Eny, sambatra ny olona tsy hitanan'ny Tompo hadisoana sy tsy misy fitaka eo ambava. Koa nitsorako taminao ny otako, tsy nafeniko anao ny hadisoako. Miaiky heloka ho Tompo ho iaho, dia nesorinao ny hadisoana sy ny otako. Koa amin'ny andro fahoriana, ny mpivavaka rehetra hideranao. Raha ho tondraka ny ranobe, izy tsy mba ho trano. Ianao no fiereko, miaro amin'ny loza. Izaho ho didininao hirampahafana. Salamo faharaiky amby telopolo. Vaky teny masina faharoa. Taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tany Galasia. Ry kristiana ava, noho ny fantatsika fa tsy niasan'ny lalàgna no namarinana ny olo fa ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia mba hanino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho amarenina amin'ny finoana azy fa tsy amin'ny asan'ny lalàgna, satria tsy misy nofo ho amarenina amin'ny lalàgna. Noho ny lalàgna no nafatesiko amin'ny lalàgna mba ho velogno amin'Andriamanitra aho. Niara no fantsihana tamin'i Kristy teo amin'ny azy fijaliana aho ka matoa velogno aho, dia tsy zaho intsony no velogno fa i Kristy no velogno ato anatiko. Eny, izao no avelomako amin'ny nofo-ankehitriny, izao no avelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, ilay efa tia ahy sy nanolo tena hamonjy ahy. Amin'izany dia tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha ohatra ka avy amin'ny lalàgna kosa ny fahamarinana dia ho maty foana i Kristy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ny ondroko miaino ny feoko hoy ny Tompo, izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy. Evanjely masina soratan'ny masinday Lioka, toko 7. Tamin'ny izany andro zany nisy farisianina anankiray nanasan'i Jesosy iara-mihinana aminy, ka niditra tao an-tragnon'ilay farisianina izy, dia nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy anankiray ratsy fitondrantegna tao an-tanàgna, naalala fô nihinana tao an-tragnon'ilay farisianina i Jesosy, ka dia nivimby ny tavoara alabastra feno diloilo magnitry, dia nijanogno teo ivony tanilany tongony sady nitomagny, ka koatrany ranomasony ny tongony. Fa nofohany tamin'ny volondohany sy ny roany ary niosorany diloilo manitra. Noho ny nahita izany le farisianina nanasa azy, dia nanao anakampo hoe raha ampaminagny izy dia ho naalala ny toetran'ity vehivavy mikasika azy fa hoe mpanota io. Ary Jesosy niteny taminy nanao hoe, ry Simona, misy zavatra ho lazaiko aminao. Dia hoy izy, lazao ry mpampianatra. Ary hoy Jesosy, nisy olo roa lahy nananany mpanjana bola anankiray trosa. Ny iray nananany denier 500
ary ny ray 50. No izy ireo samy tsy nanan-kaloha dia nafoy ny trosa tamin'izy roa lahy, ka izy amin'ireo no otia azy kokoa. Dia ho Simona namaly azy, ataoko fa ilay namoizany bebe kokoa, ary hoy izy taminy, marigny ny anao. Dia nitodika andra-vehivavy izy ka nanao tamin'ny Simona hoe, hitanao va io vehivavy io? Niditra teto antranonao aho, fa ianao tsy nanome rano anasako tongotra. Izy kosa nanondraka ny tongotro tamin'ny ranomasina sy namoaka azy tamin'ny volondohany. Ianao tsy nanoroka ahy, izy kosa tsy nitsahatra nanoroka ny tongotro hatr'izay nidirako. Ianao tsy nanositra diloilo ny lohako, izy kosa nanositra diloilo manitra ny tongotro. Noho izany dia lazaiko aminao fa voavela ny eloka be nataony, satria be fitiavana izy. Fô izay amelagna kely no kely fitiavana. Dia ho Jesoa tamindra vehivavy, voavela ny elokao, ary izay niara-nihinagna taminy nanao anakampo hoe, iza moa ity no mamela na dia ny eloka aza. Fa hoy izy tamindra vehivavy, ny finoanao no nahavonjy anao, mandehana am-piadana. Tahoreny zany, dia lasa nitety ny tanàgna sy nivohitra izy, nampianatra sy nitory ny evanjely ny fanjakan'Andriamanitra. Nagnaraka azy ny 12 lahy sy ny vehivavy sasany nositraniny tamin'ny fagnahy ratsy sy ny aretigny. Dia Maria atao hoe Madeleine, izay nivoany demony 7, i Joana vadiny Koza, mpitandriny ny fanagnan'i Heroda, ary i Sozana mba amin'ny maro hafa koa, izay nanampy azy tamin'ny fananany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'izao mandavataona izao, araky ny averimberisika matetika dia fandaliana-pinoana no atolotra ny eglizy amintsika amin'ny alalan'ireo vakiteny mitohy andaliana sika an'izay finoana izay. Ka amin'izao alahady 12 mandavataona ary ao anatin'izao taona masin'ny famindrabo izao dia asain'ny eglizy ary sika hibanjina andinika ny fon'Andriamanitra indrindra ary iriny mba ho tahaka izany tokoa ny fosika, satria fo mangoraka, fo be fitiavana sy ny fahotasika tokoa no zeren'Andriamanitra fa isika, ary izay no mahatonga ny fandriny amindra ny fony ao amintsika mba hanaka ny fony Jesoa tokoa ny fosika sirairay avy, ary mba ny tanànatsika ihany koa mba ho fony Jesoa no mitepo eto anivon'ity tanànatsika ity. Ka raha ny vakiteny tokoa ary amin'izao alahady 12 mandavataona zao, raha ny fotokevitra no zerena dia miantra sy be indra fotokoa Andriamanitra atomboka asika amin'ny fibanjinana ny evanjely ny dinidinika asika. Raha ao amin'ny evanjely ary nanasa an Jesoa ity farizianina de siza izany, fa i Simona dia nieritreritra hifanakalo hevitra amin Jesoa tahaka ny nataony Nikodema, nefa ny mahasamihafa an'ny Simona sy Nikodema, i Simona efa manana
hevitra mazava ao an-tsainy dia nitady andresy lahatra an Jesoa, hitady izay vitapitaka amelezana an Jesoa, ka izay fantatra an Jesoa zay satria Andriamanitra maefa ny zavatra etra izy Jesoa nefa araky nefa fantatra sika, araky nilazaisika teo, sy ny olona no alany fanifahotana ary ny navovonjetsika no nahatongavany olombelona ka nitady ny fomba rehetrarehetra azahoana ny fony i Simeona izy, ary dia izay ihany koa no ataony amintsika, ny hatonga ny fotsika ho fo nofo fa sy fo vato. Indrisy anefa hitasika fa i Simeona zay olona manam-pahaizana mpangalina dia sy navita nanao ny dingana, ary isika koa enganie mba samy anao ny dingana tokoa isika, ka iroso amin'ny tena fibebahana marina, ka iova ny fosika lay fo vato ho fonofo, ka ity tanàna sika ty raha lasa fonofo ny fosika tsirairay avy, dia itepo amin'izay fo feno fitiavana tahaka n'ilay vehivavy zay nahatonga ny resaka tamin'ny Jesoa sy i Simeona araky ny resika teo, ary dia alohan'ny resaka rehetrarehetra ka nitady amely azy i Simeona dia inona no nataon'i Jesoa ny aloha lalana azy i Jesoa ka nilazany tamin'ny fanoharana zay nataony tamin'ny Simeona, ka eritreretin'i Jesoa mba hahatonga saina azy efa mafy loatra nefa ny fony Simeona, ka na dia nilazany marina azy izy dia araky nilazaisika teo sy nanao ny dingana. Araky ny resika teo dia nanao n'ilay fanoharana mikasika n'ilay mpanometrosa mpanao zanam-bola i Jesoa, ka no nanontaniny i Jesoa i Simeona ao amin'ny evanjely io, no izy samy sy manan-kaloha dia nafoy ny trosa hoy tamin'izy roalahy hoy Jesoa amin'ny fanoharana, ka izy amin'ireo no tia azy kokoa dia namaly i Simeona satria araky ny voalaza sika teo manam-pahaizana izy, ataoko fa lay namozana bebe koa, ary dia nararotiny Jesoa ary no nanao ny fampianarana ka nilazany hoe fantatra ny Jesoa koa nefa nitoetra n'ilay vehivavy zay fantatra sika fa nanao ny dingana izy ka nibebaka, ary dia andranomaso satria niova ny fony, ary dia fo feno fitiavana ny fony, ka nanasa ny tongotra ny Jesoa izy tamin'ny ranomaso. I Simeona nefa sy nanao an'izany, ary dia tena mahafantatra fa fomba tamin'ny zareo tamin'ny fomba zody, raha misy vahiny dia ny tompotrano no manasa ny tongotra mba olona madio tokoa ny miditra ao an-trano. Sy nanao an'izany nefa Simeona satria efa manana eritreritra, efa mipetraka tsara mikasika an Jesoa, ka nararotiny Jesoa izay dia hoy Jesoa, hitanao va io vehivavy io niditra teto an-tranonao aho, fa ianao sy nanome rano anasako ny tongotro, izy kosa nanondraka ny tongotrako tamin'ny ranomasony sy namoaka azy tamin'ny volondohany. Ianao sy nanoroka ahy, izy kosa sy nisahatra nanoroka ny tongotro hatr'izay nidirako. Ianao sy nanositra diloilo ny lohako, izy kosa nanositra ny dilioko sy ny sisa. Ary dia ny fampianarana ary dia nilazainy amin'ny Simeona hoe voavela ny eloka be nataony satria be fitiavana izy. Ny fitiavana no ahafahasika manova ny fiainansika, ary zany hoe miala amin'ny toetra sika rasy ka miditra amin'ny fiainam-baovao. Ary dia izay io vehivavy io, ary zay no ambaribarin'ny vaky teny voalohany ihany koa i Davida zay fantatra sika fa nanota ny zangazanga tamin'ny vadiny generaly Oria izy, ary dia meloka tokoa izy kanefa nieky eloka
dia niovany fony ny bebaka i davida ary de izay ihany koa ry kristianina havana na de manahoana aza ny fiaina sika na de manahoana ny toetra ny manodidina sika ny tontolo iaina sika raha miova ny fosika fo feno fitiavana ny fitiavana ataosika ambony ny zava-drehetra ary io no anasarasika ny fiainasika ary zay no mahatonga sika milaza hoe aoka sy hisara isika fa anasara fo feno fitiavana no afana manatsara ary dia amin'ny alalany tsara no entsika miady amin'ny rasy ary zany no nentiny Jesosy etony isika ary zay no dikany chapelle ny famindrapo ary zay no anasana sika hiditrao fandrindra amin'izao taona masina izao mba dioviny ny fo diovin'Andriamanitra tokoa ny fosika mba ho fo feno fitiavana anaka ny fony Jesosy isika ka amin'izay ireo erisetra sy netraketraka na eo anivon'ny fianakaviana na eo anivon'ny fiarahami amin'ny toeram-piasana na eo anivon'ny sekoly na eo anivon'ny fiarahamonina sika dia iova o fiarahamonina feno fihavanana feno fifankatiavana feno fiadanana marina tokoa ary dia izay no resika ary dia ambarany masindapoly ary ny vokatrin'izay ao amin'ny taratasiny ho an'ny Galata sy izao sony novelina ato amiko izy fa i Jesosy Kristy izay tokoa ny vokatrin'izay hoe fo vaovao ao amintsika zay dia sy hinona fa i Kristy fitiavana i Kristy famindrapo i Kristy mpamela heloka Kristy fihavanana no ao am-posika ka sisika sony novelina hoy masindapoly experience ny masindapoly zay ary de izay koa no angatahsika amin'ny fanahy masina mba iona ao amintsika tokoa ny fitiavan'i Kristy Romanina 5:5 ka ao amintsika ny fitiavana ka ilay fitiavan'i Kristy no manentana sika ka noho izany sy misy lalàna sy misy zavatra mamapatotra sika isony fa olo masina isika fa raha ny lalàna no dia araky ny voalazany i masindapoly io raha ny lalàna dia mbola ho faty isika fa raha i Kristy ny fitiavan'i Kristy no mamatotra sika dia olon'afaka tokoa isika satria ao amintsika ny marina lavitra ny lainga sy ny fitapitaka ary ny vandivandy fa fiainam-baovao ao amin'ny Kristy isika ry Jesosy Tompo ambaranao amin'ny fanoharana io fa ny fitiavana tokoa no ahafahana manova ny fiainana ka engane ho be fitiavana izahay ka amizay hovevela heloka tokoa ary ny finoana tokoa no mahavovonzy araky ny lazainao tamin'ilay vehivavy ka hovovela tokoa ny fahotanay ka hiada-pinaritra ao aminao zahay ka ianao tokoa ny no anjaka ao am-ponay anjaka eo anivon'ny fiainanay eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny toeram-piasana eo anivon'ny sekoly eo anivon'ny ty fiarahamonina misy anay eo anivon'ny ty diocese zay amban'ny fiarovan'ny fonao masina ity ka amizay dia anjaka-pinaritra eto aminay tokoa ianao ao tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa
fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no itoantsika isanandrovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Masina
amin'izao jobilizao rirayo ampiavano aminao re izahay ka ny sazy mpahotanay voafafan'izao jobilizao antenay nariray egilisinao atarika ny olona halala sy hifikitra amin'ny famindram-pona isaonanay ianao iray nanilony mpanompona nanokana ity tonjobility otona masiny fa